tena natsiarinangatsika androany Zany ve marina mafy tena mbola tsy mangatsika noho ny anantarctique ry se zany kosa aveo moins 89,2 degré celsius tamin'ny 1983 zay maripana ambany indrindra fantatra sarotra zany fa fantatra ve nefa hoe aiza raha mafana indrindra tena izay indray zao tsy fantatra mafana indrindra fantatra eran-tany zao tamin'ny 1913 tany Californie tany États-Unis tany misy an'izany hoe vallée de la mort zany any na may zany 56 degré celsius anarana rehefa hoe vallée de la mort tonga soa indray eto amin'ny asika scientiste tapany faharoa amin'ny resaka fanaovana tamin'ny renarandrem-parany mikasika ny météorologie zay no raha antsika androany dia fantatrareo ve hoe samy afaka izany hoe toetry ny andro sy ny toetr'andro zany aveko fa mitovy ihany zany ny toetry ny andro io le fantatritsika amin'ny hoe météo fa ny toetr'andro dia afaka adika amin'ny hoe climat dia miresaka koa tsika ny resaka hoe saison anatiny fa fanontanianareo anankiray ny hoe tena mitombina ve hoe misy 4 saison eto Madagasikara roa ny tena vanim-potoana misy eto Madagasikara ny vanim-potoanan'ny fahavaratra sy ny vanim-potoanan'ny ririnina ny manelanelana ireo dia ny lohataona sy ny fararano eo amin'ny ray volana eo ireo dia tsy azontsika atao hoe anisan'ny saison na le vanim-potoana ny tenenantsika azy amin'ny teny malagasy efa miresaka vanim-potoana ihany tsika malaza be zao ny hoe changement climatique izy io hoe resaka pollution na loto ihany no mahatonga an'izany ny vokatry ny ataon'ny olombelona koa nge ny tena mahatonga ny changement climatique ohatra zany hoe ny doro-tanety tevialy ireo setrosetroka rehetrarehetra izay tafiditra ao anatiny atao hoe gaz à effet de serre na entina mangeja hafanana setroka tôbila koa zany ao anatiny koa zay fa mbola tafiditra ao anatiny koa setroka vokarin'ireo usine maro be indrindra ny amin'ny tany andalam-pandrosoana ny CO2 zany ny tena betsaka indrindra amin'ny entina mangeja hafanana kanefa fataro fa ny taim-biby koa reto ny fako io fako aririntsika io misavovona be eraky ny tanàna Antananarivo io raha nety fotsiny no resahana izy io dia mamokatra setroka atona hoe méthane dia fataro fa ny méthane dia entina mangeja ny hafanana in-3 avy eny mihoatra noho ny gaz carbonique so ihany nefa fa misy tetikasa sy fikarohana amadihana an'izy io lasa biogaz fa na dia izany ary maninona mora ohatra ka tsy mandoto hoe fa inona marina zany gaz à effet de serre aloha andongery-nana sy tsika manazava iny tena mahatonga ny toetr'andro sy ny toetr'andro miova be loatra ny entina mangeja hafanana na gaz à effet de serre lasa ao anaty atmosfera rehefa be loatra ny entina mangeja hafanana dia mafana satria mangeja hafanana effet de serre eritrereto mampirehatra charbon ao anaty trano dia tsisy voina varavarankely dia le charbon nefany mamoaka gaz carbonique na CO2 izay entina mangeja hafanana anankiray dia miakatra ny hafanana fa ny loto zany na ireo vokatra ny zavatra ataon'ny olombelona izay mamokatra gaz à effet de serre na entina mangeja hafanana dia mety manova ny toetry ny andro amin'ny toerana anankiray na faritra iray fa raha ohatra hoe manerana zao tontolo izao ny jerena dia mety hanovatra amin'ny toetr'andro izy tadio kosa nefa fa misy kosa ny fihetsika azontsika atao nefa entina koa hanatsarana ny toetr'andro tsara kosa izany inona ohatra ny fambolena hazo satria ny hazo dia sady mitazona mandony izy io no mitroka CO2 izay entina mangeja hafanana kotsindao fenona hazo gasikara maro ny fitaovana ampiasaina ny météorologue eo aloha ny fitaovana fitiliana sy fandrefesana ireo singa mandrafitra ny atmosfera sy ny ranomasina dia atsotsika hoe station météorologique na station climatologique na station synoptique na station pluviométrique misy ireny fitaovam-pandrefesana ireny ety ambony tany na koa eny ambony ranomasina na koa any ambony lanitra ny napakapakany izay ny fitaovana anankiray indray dia ny fitaovana fanangonana sy famodronana andreo atotam-baovao voarevy sy azo ireo torohay rehetrarehetra ireny izany hoe tsy maintsy manana serveur tena matanjaka ahafahana mitahiry ireo base de données rehetrarehetra sy solosaina mifanaraka amin'izay dia misy noho izany ny fitaovana fikirakirana ireo atotam-baovao ireo dia misy ihany koa ireo karazana modèle numérique
geografika be dia be izay ampitahain'ireo nianatra manokana momba izay toetry ny andro izay manampy azy amin'ny famoahana ny mety toetry ny andro rapitso na ao anatin'ny herinandro. Ahoana ny hamantarana ny toetrandro rapitso? Efa handravitra ny mety toetry ny andro rapitso ny météorologue prévisionniste ny antsoina azy eo dia mila azo daholo aloha izay atao tambavao sy ilay zavatra mitranga rehetra mialohan'ilay andro eran'izao tontolo izao fa tsy hoe ny eto Madagasikara fotsiny ahafahana mijery ny fivoaran'ny atmosfera amin'ny ankapobeny. Rehefa azontsika io dia tsy maintsy azo ihany koa hoe mety nanahoana ny fiorona ny toetry ny andro izay voarefy anio mety ho maripana tsindry ny atmosfera, ny orana, ny rivotra, ny hamandoana sy ny sisa sy ny sisa. Ary eo no tena miasa mafy ireo zavatra ny anarany tany am-pianarana mahakasika an'izay toetry ny andro izay. Eto Madagasikara vitsy kely ny fitaovam-pandrefesana ny ireo singa mandravitra ny toetry ny andro ka za dia midera ireo mpamantatra ny toetry ny andro eny Ampandrinomby ao amin'ny mety Madagasikara mihitsy fa tena manana traikefa sy mantiana izy ireo amin'ny fanatotosana ny asany. Raha ny toetry ny andro rapitso izao dia eo amin'ny 4.0 isan-jato eo ny tahany fahamarinany. Raha ny toetry ny andro amin'ny herinandro dia miamihena izay tahany fahamarinana izay mety lasa 7 hatramin'ny 8 isan-jato ary ao anatin'ny volana izy mety 5.7 na 7 isan-jato mety mananky amin'ny 8 isan-jato ary ny fahamarinany. Ary ahoana kay ny fanomezana anarana rivo-doza? Mirantsotolo izao zarazaraina ny faridranomasina dia eto Madagasikara izany isika tafiditra ao amin'ny koveta be atsimo andrefan'ny océan Indien na bassin de sud-ouest de l'océan Indien. Izay rivo-doza miforona ao anatin'io izany dia misy firenena maromaro isika miaraka mivondrona manome ny anaran'ny rivo-doza. Ao izao Madagasikara, La Réunion, Maurice, Seychelles, Mayotte, Comores sy amin'ny ilany atsimon'ny Afrika Iny. Dia ny fomba atao mivondrona ireo commission izany, commission aty amin'ny bassin du sud-ouest de l'océan Indien, mivondro izany ireo efa samy manomana anarana hatramin'ny Z ny firenena tsirairay avy. Dia ny tsara marihana tsisy miverina mihitsy ny anarana rivo-doza tany aloha fa efa ny organisation météorologique mondiale maso ihany koa izay. Dia rehefa tonga ny fivorian'izy ireo dia atao atsapaka amin'izay ny anarana rivo-doza amin'ny taon-drivo-doza manaraka manomboka A hatramin'ny Z. Ny anaran'io rivo-doza amin'ny taon-drivo-doza 2021 izany dia efa voafaritra mialoha. Dia marina tokoa misy anaran'olona ao anatin'ireny, misy anarana biby, mety misy anaran-kazo sy ny karazany araka ny fitenin'ireo firenena ireo avy. Ve ohatra izany ny fanomezana anarana siklony? Tena tsara kosa aloha mahay zavatra. Misaotra betsaka andrinantsika fa aza mbola miala fa orasana Mbola avy manaraka. eo hoe ahoana fomba fandatsahana orana. Pluie provoquée na orana latsaka. Mandrapitafa vetivety ary